anisany zay hoe tena mampidibola eto amin'ny firenena satria efa 30 tapitrisa mahery ny mpanao asa tanana malagasy izay mitsinjara amin'ny sehatra faly miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy. Anisan'ny hampidi-bola eto amin'ny firenena Filipinina Andrajoela ny ty fotoafitrasa ilaika arivo ty satria 30 tapitrisa mahery izy izy mahazo tombotsoa ary satria hitantsika manko ireo mpanao asa tanana izany na iny fanazavana manomboka maraina hatramin'ny hariva na alina dia olombitsy no mety hahazo tombotsoa amin'ny fotoafitrasa ty fa tsy 30 tapitrisa na hoe blablabla satria manko hitantsika manko Filipinina Andrajoela ty nendray tsy mahay manao calcul tsy mahay matematika rehetrarehetra tsy de tena idirantsika lala zany tsy fahaizany rehetrarehetra zany fa andezantsika ho amreto vahoaka na misy olona zany manohana anazy reto pisolelaka pinono ireo pahazo tombotsoa reto amin'izareo reo hoe lahara-pahamehana aloha voalohany fanontaniana hoe lahara-pahamehana aloha ve zao fotoafitrasa laika arivo zao ataon'ny Filipinina Andrajoela zao zay aloha voalohany hoe lahara-pahamehana ve izao ataon'ny Filipinina Andrajoela zao ary 30 tapitrisa mahery zay teneny zany marina tokoa ve zany ary mety misy firy ireo olona hazo tombotsoa amin'izao fandaniam-bola mihoapapana raha jerena zavatra ohatran'izao na iny fanazavana fandaniam-bola mihoapapana zao ary petraka amin'izay zany fanontaniana ho anareo mpinono na pisolelaka Filipinina Andrajoela zany hoe inona no lahara-pahamehana nataon'ny Filipinina Andrajoela tamin'ny toerana izay nisanao zany hoe mamokatra lahara-pahamehana mamokatra tsy voatery hoe fotoafitrasa nareo manko teny hoe fotoafitrasa etery inona ny lahara-pahamehana nataon'ny fitondram-panjakana teo amin'ny toerana izay inadidinareo na anareo solombavam-bahoaka na ataontsika hoe ben'ny tanàna rehetrarehetra zay ina lahara-pahamehana nataon'ny Filipinina Andrajoela teo amin'ny toerana nisy anareo zay mety ho vaovalinareo zany satria hitantsika manko zavatra rehetra ataon'ny Filipinina Andrajoela de oke mety daholo nefa tsy fantatrinareo fa volam-panjakana dia volam-bahoaka lanina amin'ny tsisy dikany tsy lahara-pahamehana nefa mba tanyseko aminareo hoe izay lahara-pahamehana ao anatiny izay manjady amin'ny vahoaka malagasy izay nifidanareo ao ve voavalo aminareo mitehatehaka manao romborombo amin'ity laika arivo zany fotoafitrasa nataontsika hoe programa ny Filipinina Andrajoela zay satria manko zareo miazakazaka amin'ny fandaniam-bola mpanjakana fandaniam-bolam-bahoaka amin'ny laika arivo ary fa hoe amin'ny toerana izay misy anareo ao inona ny lahara-pahamehana tsika ohatra ihany hoe jiro sy rano ve voavahany ity fitondram-panjakana ty ao aminareo fa indrindraindrindra ny lalana izay mankany aminareo any amin'ny commune district sy rehetrarehetra any voavavy ny lahara-pahamehana aminareo any fa indrindraindrindra ihany koa resaka tsy fandriam-pahalemana misy fitaovana bobaka be maro be ve ireo mpitany filaminanareo amin'ny toerana misy anareo any ka nareo hoe midradradratra mitehatehaka amin'ny Filipinina Andrajoela ty fa hoe zany ka hoe filoha zay manao ny fotoafitrasa nefa zavatra mahafinaritra fatry zavatra mahasoa aoka zay hazava tsy zavatra mahasoa io fa mahafinaritra ny zareo olombitsy olombitsy no azo tombotsoa amin'io satria resaka fitsangatsanganana hoy izy no atao eny hitantsika amin'izany fa amin'izao fotoana izao dia maneho hevitra ny solombavam-bahoaka sy tena indrena solonaiko lehibe ny mpanohitra zay hoe laika arivo mitoy ny fanesonana sy famitana ny vahoaka malagasy manoloana izao fahatrany vahoaka malagasy izao dia mbola manana fahasahina hatrany ny mpitondra hampiasa volam-bahoaka amin'ny rendrarendra fisehosehoana ary ny fahafinaretany maso
anamboatra ny Lakarivo izay toerana fialam-boly sy fitsangatsangana ao Antananarivo ary handaniana volam-bahoaka amina miliara maro indray ny fitondrana antarihiny Andriamatoa Andrajoelina izay. Raha ny rano sitrihitsiny dia ny ara-dalàna dia tokony ampiasainy izay tena ilainy laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka ny volam-panjakana. Raha ny zava-misy tenen'ny vahoaka malagasy ankehitriny dia maro ireo laharam-pahamehana tokony ampiasana ny volam-panjakana, eo ny lalana, rano, jiro, fanabeazana, fahasalamana. Araka tanintsika tao zay fandriam-pahalemana azafady plastikpovavy, ny karaman'ny mpiasa, ny vidim-piainana, ny tsy fanana asa, ny fotafotrasa, ary ihany koa ny ho an'ny fambolena sy ny sisa sy voatanisa, ny laharam-pahamehana ho an'ny olona nona tsy salama ary sahirana ara-tsaina amin'ny olona maro samihafa sy ny fahantrana tsy mety afaka amin'ny fiainana andavanandro ny hoe hitady rendrarendra sy ny fialam-boly ary ny fahafinareta'ny maso maro samihafa izay. Tsy manana zo ampiasa ny volam-panjakana izay volam-bahoaka amin'izay tiavana azy ny mahafinaritra azy ny mpitondra, fa manana didy kosa izy hijery izay tena ilainy mahasoa ny vahoaka. Ho an'ny mpitondra mahay sy tena mitsinjo ny vahoaka dia ny mahasoa aloha vao zay vao mahafinaritra ny tokony hipaiko ny asa rehetra atao. Mahamenatra ary maheno Andriamatoa Filoha Andrajoelina zany milaza fa hoe hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ny fanamboarana fotafotrasa toy ny hoe itoky Lakarivo io zany. Ny fandanena volam-bahoaka amin'ny fanamboarana fotafotrasa tsy mamokatra toy ireny no anisany tsy fampandrosoana ny firenena malagasy ary manam-pirofo fa tsy mahay ary tsy mieritreritra ny fampandrosoana ny Madagasikara mihitsy ny mpitondra ankehitriny. Manam-pirofo indray ny fihazakazahana Andriamatoa Andrajoelina hanamboatra toerana fitsangatsangana sy fanomezana fahafinaretana ho an'ny maso izao, fa tsy mahafantatra na tsy te halala sy tsy raharaha ny fasahirana malagasy mpitondra ankehitriny satria tsy mahita ny vahaolana intsony hampihana ny fahantrana ny vahoaka malagasy. Ny mpitondra ankehitriny dia atao izay fomba rehetra hanomezana fahafinaretana ny havarinan'ny vahoaka mba hanadihadiona ny mandritra ny fotoana fohy ny fasahirana sy ny fahantrana iainana izay. Ary tsy rary ny famitana ny fanaovana tsinotsino ny vahoaka amin'izao fandehanam-bolam-panjakana amin'ny fotafotrasa ary tsy laharam-pahamehana sy tsy mamokatra toy izao. Fanatsina ary fanesona ary fanampafana amin'izao mpitondra manoloana ny fahantrana ny vahoaka ny fahisan'ny firenena izao ka tsy mendrika ary tsy rariny ary tsy ara-dalàna izao ataontsika hoe fotafotrasa izay ataon'ny filoham-pirenena Andrajoelina izao. Rahantsika mahalala manko, rahantsika mahita fa zao ve dia laharam-pahamehana ho an'ny tsika vahoaka malagasy rehetrarehetra, zany hoe fahafinaretan'ny maso na hoe fialam-boly ve no iainana tsika rehetra zao. Hitantsika manko hoe tany Tamatavy, Miami, amin'izao koa hoe Lakarivo, hitantsika amin'ny lafiny rehetrarehetra fa hoe tsy mahasoa zany no ataon'ny filoham-pirenena Andrajoelina sy fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao fa hoe zavatra mahafinaritra ka mitsangana antsika rehetrarehetra satria volantsika anie lolanina eto, volam-bahoaka fa tsy vola filoham-pirenena Andrajoelina ka tokony sarotiny tsika rehetrarehetra amin'ny volantsika zay. Ka izay ihany koa no afaka mizaraina amintsika eto plasy tompoko vavy azadina trano miabonena manao zay na manao commentaire ahafahantsika mahatsara zavatra izay averintsika zavatra nitenentsika tamin'ny voalohany teo fa mitenina hoe ho anareo mpinono Bisolelaka na mpinono Andrajoelina reo hoe misy laharam-pahamehana nataon'ny filoham-pirenena Andrajoelina ve amin'ny toerana izay misy anareo any, sa hoe fialam-boly sy fitsangatsangana ohatra ny Antananarivo, Lakarivo na Miami no misy any aminareo any. Petraka manko zany fanontaniana ho antsika rehetrarehetra hoe sa hoe nisy fotafotrasa izay ataontsika hoe mamokatra any amintsika any mahatonga anareo minono misy lelaka eo, sa hoe nahazo vola be nareo ka dia tsy miraharaha ny fiainam-bahoaka izay solotenanareo zay satria nareo vao afidim-bahoaka amin'ny lafiny rehetrarehetra zay. Zay koa no afaka mizaraina amintsika eto tompolahy sy tompoko vavy.